Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques, vous présente... Vokatra vonjimaika tamin'ny fifidianana ny mpikambana amin'ny braonio lavitry ny mpanao gazety mitariky heriverako zanany eo amin'ny toeran'ny filoha lefitra ao Antananarivo Didira Tsimbazafy, sekretera jeneraly miary Rasolofarjona ary efa lany ofisialy mpanolo-tsaina Joelson Randrianindrina ary mpitantam-bola Joseline Tsiava. Distrika efatra amby 70 amin'ireo 12 manerana nosy no tandinin-domondoza amin'ny aretina pesy teto Madagasikara Tsiro Mandidy sy Ambohitra Atrimo no nahitana tranga ambony indrindra lohatreto. Tsy voamarina kosa ny voalazan'ny gazety fa nisy fito maty tany Andilamena hoy ny tompony andraikitry ny fahasalamana ny taninay. Fa iny Michel Aranarzona anatin'izana mpandarina question d'actu anio i Prince Dr Rabaroel Nandrina filohan'ny ampanjaka eto Madagasikara iresaka ny rara na mainy rovana Antananarivo 70 taona lasa zay. Ny andindinin'izay avy hatrany. Aiza kosa e, nareo ve dia tsy manana 10 ariary andehanany amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loto eny Kalamanjana dia miteraka aretina maro, mampiasa kabine. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle. Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63. Soka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. 12 ans déjà. Université privée habilitée par l'État vous propose filière informatique de gestion, multimédia et communication, management des affaires, management du BTP. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale. GSI TOS, droit 0 arrière, écolage 40 000 arrière. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analake 033 12 606 92. Ny ray novembre ka hatramin'ny raika amin'ny telopolo desambra tombola lehibe miaraka amin'ny tranombarotra Baolay mety azahoana télévision 3D Changong 42 pouces sy réfrigérateur iSense. Tsotra ny fandraisana anjara, mividy entana 100 000 ariary dia mahazo ticket tombola iray. Tsy ireo ihany fa mbola maro be ny loka ho zaraina. Tongava ianaro manatona ny tranombarotra Baolay amin'izao farany taona izao sao ianao no azo an'ilay télé goavambe. Fisarihana ny raika amin'ny telopolo desambra. Baolay, ny tsara hatrany. Aiza kosa e, nareo ve dia tsy manana 10 ariary andehanany amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loto eny Kalamanjana dia miteraka aretina maro, mampiasa kabine.
dia mbola faly mitsidika ny tokantrano indray tombo kilasy tomboka avy amin'izao alahady hariva izao miarabanao ary manasanao anaraka ny fampalamba vaovao eto amin'ny fahitalavitra ny KOLO TV arabainy manokana ireo mpanaraka ny vaovao ny amin'ny faritra toy ny Toamasina izay manaraka ny vaovao amin'ny alalan'ny fahitalavitra FMA na ny feo ny mazava-tsinanana ary ireo mpijery ihany koa ny atsiranana izay manaraka amin'ny alalan'ny fahitalavitra DSTV. Fa vaovao ny serasera avy hatrany isantarantsika ny fampalam-baovao amin'ity hariva ity fa voangona avokoa ny vokatra rehetra any amin'ireo birao mpifidianana miisa 520 manerana ny Madagasikara eo amin'ny fifidianana ny birao ny olavitry ny mpanao gazety raha ny vokatra voaray hatreto mitarika amin'ny sambato 7.9 Gérard Rakotonirina lambo tahiry kosa amin'ny sambato 7.20 fahatelo Hervé Rakotonzanany manana isambato 7.70 Soavandria Martafika 4.50 ary Joël Ralaivohita 5.30 eo amin'ny toeran'ny Filoalefitra eo Antananarivo kosa indray ididira Tsimbazafy no nahazo ny isambato betsaka indrindra mbola mitarika eo amin'ny toeran'ny sekretera jeneraly ihany koa iry miary Rasolofo Arjona. Efa lany mpanolotsaina kosa izy Elson Randriany indrina rehefa lany mpitambola i Jocelyn Tsiava araka ny fanampitainao teto amin'ny fampalalam-baovao raha toka tsy nahatratra ny 50% ny kandida mitarika dia averina ny fifidianana izany hoe hiatrika ny fiodinana faharoa i Gérard Rakotonirina sy Lambo Tahiry amin'ny 15 ny volana novambra ho avy izao ka amin'ny 17 ny volana kosa no amoahana amin'ny fomba ofisialy ny vokatra rehetra. Fa eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray 2.30 no matin'ny pesta nandritra tato anatin'ny 3 volana farany ny volana aogositra hatramin'ny volana oktobra 2024 ireo faritra 3.10 amin'ny 2.20 manerana ny nosy no tena isehoany ity aretina ity mipotra eto Madagasikara indray izany ankehitriny tsirony mandidy sy Ambohidratrimo no nahitana tranga ambony indrindra aloha hatreto tsy voamarina kosa ny voalazan'ny gazety fa nisy fitomatany Andilamena ho ny tompona andraikitry ny fahasalamana rao ny fanatedina. Distrika 420 amin'ireo 20 manerana ny nosy no tandindomin'ny aretina pesta eto Madagasikara. Ireo faritra tena misy dorotanety no tena tandindomin'ny pesta raha ny fanazavan'ny mpitsabo iray. Tena misy ny pesta ankehitriny nefa azo soroina sy tandremana izany. Ny fampianarana ny olona amin'ny fahadiovana, ny fandorona tanety indrindra satria ny voalavo dia any tanety any no tokony hipetraka any fa rehefa dorana ny ala dia miakatra tia tanàna izy ireny. Ao anatin'ny Analamanga moa misy ny Kazobe sy Ambohidratrimo izay efa nahitana tranganaretina io pesta io. Ny fitrangany voalohany dia le misy an'ilay atoto tarina. Manavy be dia misy atoto tarina. Ao amin'ilay toerana ataoko hoe le hoe foyer ireo izay tokony rehefa misy izay zavatra dia tokony anaitra antsika rehetra ilay aretina. Ireo fako sy loto mivangongo manintona ny voalavo mitondra parasy manaikitra ny olombelona no tena fototry ny pesta. Mahatratra 5.30 hatramin'ny 50 nisan'ny olona mividy fanafody famonoana voalavo sy parasy eo amin'ny mpivarotra iray raha ny fanadihadiana natao. Ho an'ny olon-tsotra misy ny fepetra azony tsirairay atao. Toeran'ny serasera sy ny fifanankalozana ao ny laboratoire, ao ny fivarotana, ao ny hôtely. Noho izany dia betsaka tokoa ny voalavo eto. Ary mety atahorana atsoatsa raha tsisy ny fepetra ho raisiny ny fanjakana. Sahala amin'izany azo dia hitanareo fa mividy tato satria misy eo aminay ny voalavo. Brigand anti-rà ireo no iantsonan'ny mpikatroka ifotony mamendraka poizina mongorana voalavo sy parasy eny anivon'ny fiarahamonina no sady manentana ny isan-tokantrano ampiasa ireny karazam-panafody ireny. Raha vao mafana hoditra ka misy fivotosana na koa mamoaka rà ny olona iray dia tsara raha miroso amin'ny fitiliana izay nambaran'ny tompon'andraikitra iray fa maimaimpona eny anivon'ireo toeram-pitsaboana manerana ny nosy. Tsy andoavam-bola tahaka izany koa ny saram-pitsaboana sy ny fanafody rehetra ilaina mandra-pahazitra'ilay marary. Fa nanome vola 5 tapitrisa euro ny fanjakana malagasy ho entina miady amin'ny fiotsahan'ny tany vokatry ny rika na ny erosion ny fanjakana Allemand handian'ny fahatelo ity fifanaraha-piara-miasa ity ary iompana ho an'ny faritra Boeny sy Diana komina 5.20 no azo tombotsoa amin'ity tetikasa ity izay natomboka omaly ny fitaran'ny lavaka goavana eny an-tendrombohitra sy ny fikaon'ny rika ny nofotany ireo ny fahavalon'ny fambolena sy ny seha-piariany tantsaha ankehitriny ary loza manambana ny 700 ny lema aketo
eto Madagasikara araka ny fanadinana ataony manam-pahaizana manokana momba ny nofotany ireo lemaka sy ny rendrano tena tandomindozana amin'izany toy ny lemaka loatra mangory sy marovay ohatra maro vai no isan'ny azo tombotsoa amin'ity tetika sa ity izay hoentina antevenana ny asa ny programme de lutte anti-érosive arao ny fanampanazavana. Notre intérêt, c'est de soutenir le peuple malgache, de protéger la nature, de vraiment aussi aider à relancer l'agriculture. Anampy sy hanoana ny vahoaka malagasy no tanjonay amin'izao tetikasa izao, indrindra fa eo amin'ny sehatry ny fambolena izay misedra olana amin'ny fiotsahan'ny tany. Eo ihany koa ny fitsinjovana amin'ny fahaleovan-tenan'ny firenena malagasy sy indrindra amin'ny ady amin'ny hanoanana. Pour préserver le terre pour l'agriculture ici et pour préserver aussi l'indépendance du pays et pour lutter la faim. Lafim-baovao afaka hosaindray sarotra ho an'ny fanjakana ankehitriny ny hanesorana ny resaka politika eo amin'ny tontolon'ny fampianarana na tsy mivantana azy hitantaratra izany nandritry ny hetsika izay teny atsimo tanterana teny Atsimon-drano nataony hery vaoan'i Madagasikara fanolorana kahie nahitana ny anatin'ny antoko politika HVM ho an'ny mpianatra niaraka tamin'ny fanolorana fitaovam-pamokarana ho an'ireo tantsaha izany fitaovam-pamokarana izay mifanojo amin'ny filan'izy ireo ankehitriny dia tsy ampy azy fanadihadiana. Tsy ampy ny orana tara ny fambolena ao anatin'ny filana fanampiana tahaka izao ny tantsaha. Olany fotodrafitrasa etsy Atsimon-drano ny resaka fotodrafitrasa toy ny tohodrano. Ho an'ity taopam-pambolena ity aloha efa tara ny fanamboarana tohodrano ary tsy maintsy hena ny vokabary. Ahin'ny ireo tantsaha tsy hisy afa-tsy 3 taona isaky ny hektara sisa ny vary akatra raha mba ho tafiditra ato ny rano noho ny fahatarana sy ny fahavaratra efa ho avy. Tany manio jerevanao tsara inyo zao. Tokony vokarina zany efa tsy hevitra amin'ny vokatry ny rano. Sarclés valo hoentina miava sy bateau sy velezana vary no natolotry ny antokony filoha-pirenena Omaly ho an'ny mponina misy 4,000 amin'ny fokotany Anjakaivo, komina Itao sy Omaly. Fanomezana izay lavitry ny filanimponina amin'ny amehana ankehitriny. Amin'ny herinandro, andefa manam-pahaizana etiny avy eo amin'ny présidence, andinika ny amahana ny olana, saingy tsy vahaolana vonjy-tavanandro no andrasan'ny mponina amin'ny tranga tahaka izao, fa vahaolana maharitra. Fa ny tranga iray, isan'ny tena nanaitra ny mpanao gazety ny nahitana ny anaran'ny antoko politika tamin'ny fonosan'ny kahie ho an'ny mpianatra izay natolotra izy ireo niaraka tamin'ireo fitaovam-pamokarana. Tanjona dia izao hoe ny vahoaka iray manontolo ny mpamokatra dia tokony hibenefisie, tokony hanana anjara amin'ireo fitaovan'ireo ka dia nanome toromarika izay hoe eo ary ianareo tokony andraikitra ato amin'ny HVM miara-miasa amin'ny fokotany ataovy izay hanana ny mpamokatra anjara amin'ireo fitaovan'ireo. Ohatran'izany koa ny kahie dia ny raha izay ny tokony andraikitra hoe angony daholo ny zana-bahoaka rehetrarehetra izay mianatra dia zarao araka ny tokony izy ny kahie mba samy hahazo kely daholo ny tsirairay avy. Raha toka isan'ny lokalokan'ny fitondram-panjakana ny anala resaka politika amin'ny resaka fampianarana dia ho sarotra ny aro-tena amin'ity tranga iray ity. Na dia tena ilain'ny mpianatra aza ny kahie dia fomba fanao efa nomeloan'ny mpikaroka maro ny tahaka izao no ilay hoe dépolitisation de l'éducation. Mazava ihany koa fa misy fomba fanaovana politika tokony ho avaozina teto. Ny tranga tahaka izao izay fihetsika nataon-dratsiraka Didier tamin'ny fotoan'ny Pokemena tamin'ny andron'ny Repoblika faharoa ary nokasaindra valimanana marika naverina tamin'ny fotoan'ny MAP ny fitaovam-pianarana ahitana ny anarana sy ny lokony antoko politika ny filoha-pirenena tahaka izao. Fa lafim-baovao afaka hosaindray isan'ireo orinasa malagasy voalohany mpamokatra simenitra manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny orinasa Olsim akaiky ny mpanjifa ihany koa ity orinasa ity amin'ny fitsinjarana ny vokatra sy ny fanampiana amin'ny fampiasana ireo karazana simenitra avokariny. Isan'ny vaovao nentin'ity orinasa ity ny fametrahan'izy ireo ny fitoerana filan-kevitra nandritra ny salon de l'habitat fanadina hoentin'izy ireo akotindriny. Manomboka izao tsy ho lavitra amin'ny mpanjifa intsony ny orinasa Olsim sy ireo vokatra simenitra ao aminy. Nandritra ny salon de l'habitat nametraka ny ivitoerana ahafahana mangataka torohevitra sy fanampiana momba ny fampiasana ny simenitra vokariny ity orinasa ity. Olsim Madagascar izay sponsor officiel an'ity salon de l'habitat ity dia napafantatra ny mpanjifa sy ny mpampiasa simenitra Olsim ny fisian'ny service conseil et assistance technique zay manampy ny mpanjifa rehetra amin'ny fanamboarana simenitra. Io service conseil io dia sahan'ny monsieur Béton koa raha ohatra tsika ka manana olana na manana fantaniana manitikitika ny saina dia aza misalasala miantso monsieur Béton
fa afaka manantona koa monsieur Béton eny amin'ny chantier antsika eny manome torohevitra izay mety hahasoa antsika. Ankoatra izay, maimaimpona avokoa ny torohevitra rehetra omen'ny monsieur Béton. Isan'ny nomen'olo sy malanja manokana tamin'ity salon de l'habitat ity ihany koa ny simenitra lova, iray amin'ireo vokatra ao aminy. Ny simenitra lova izay natokana ho an'ny sarababem-bahoaka malagasy tokoa araka ny nambaran'ity teknisianina ity hatrany. Ny teto amin'ny salon izay dia nanao ny promotion ny simenitra lova. Lova izay simenitra be mpampiasa indrindra satria ny lova dia simenitra mora indrindra eo amin'ny tsena nefa manana kalitao tsara. Ny lova dia simenitra voatokana anaovana ny lalitra sy ny rihitra nefa koa afaka anaovana beton ho an'ny trano tsy misy rihana sy misy rihana iray. Isan'ireo mampiroborobo ny vokatra malagasy ny Holcim amin'ny alalan'ireo simenitra vokariny ireo. Raha tsy aivina, ity orinasa ity no mpanohana ofisialy ny salon de l'habitat izay ny farany androany. Fa nahazo loka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana nitetika Sambatovy ny Nedbank Capital Sustainability Business Award nanolotra izany loka izany fa 3 oktobra farany teo tany Johannesburg, Afrika Atsimo. Ny orinasa ty Afrika rehetra no nanaovana ny fanadihadiana momba ny fanajana ny tontolo iainana tahaka izao ny alakamisy farany teo, nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tetsy Akorondrano fa nahazo izany loka izany nitetika Sambatovy. Fa ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika sehoany tenanao fianarana tsara. Io ny tondrozotra vaovao entin'ny sampana mpanazava stily hiatrika ny taom-piasana vaovao 7,7 nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tao amin'ny FLM Ambatofinaky izay taom-piasana vaovao izay androany ihany koa nampahafantarina ireo mpitarika vaovao ao amin'ny fikambanana raha ny mpanazava manokana mazava tsara ny vina amin'ny asa fanabeazana sy ny fampandrosoana dia ny fanomezana asina ny ankizivavy sy ny fanatsarana ny tontolo fanampanazavana. Izany vina izany dia milaza fa fikambanana matanjaka miroborobo manome asina ny ankizivavy sy ny vehivavy mba handray andraikitra hanatsarana ny tontolo. Izay no vinan'ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara manomboka amin'izao taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025 izao. Ny tondrozotra banjina moa amin'ny asa sy fanabeazana rehetra izay atao dia ny hoe asehoany tenanao fianarana ny asa tsara. Mandritra n'ity efa-taona ity dia no mariana manokana dia ny fankalazana ny 70 taonan'ny afo na ny sampana mena izay sampana zokiny indrindra ao anatin'ny mpanazava eto Madagasikara. Dia mariana ihany koa ny 75 taonan'ny fikambanana mpanazava eto Madagasikara. Fa eo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa indray ny farany androany 7 novambra ny andian'ny fahadimy amin'ny telopolo ny rallye international de Madagasikara dingana fahadimy farany ny championnat de Madagasikara no sady dingana fahavalo ny championnat d'Afrika ihany koa atelona ny naharetan'ny fananana izay nandidina nanjeva sy akadinandrina no nantanterahana izany arao ny fanadihadiana. Ny faran'androany 7 novambra ny andian'ny fahadimy amin'ny telopolo ny rallye international de Madagasikara dingana fahadimy farany championnat malagasy no sady dingana fahavalon'ny championnat d'Afrika ihany koa. Teo amin'ny vokatra farany dia Nourombainy Bouma sy Bertin nitondra mitso Evo10 groupe N ny amboara tamin'ity dingana farany ity. Izy ireo izay no amin'ny larana faharoa vonjimaika amin'ny championnat Ray Olivier no mitarika. Saika ny fandimbiasan'izy ireo lahy ireto ihany koa ary tsy adino i Mathieu sy ilay Zambianina Mohamed Essa ny fanaovana temps scratch 5 tojo olana mekanika aloha i Mathieu ny andro faharoa ary dia voatery ny alandarana. Sendra sortie de route ihany koa i Olivier ny marain'io ary dia namela ny Boum eo amin'ny larana voalohany. 3 ora sy 3 segonda no namezan'ny ity équipage Evo10 ity ny 3 andro ny faninanana. Saika nandindona any Mathieu hatrany Essa nitondra Subaru N16 R4-5 efa lavitra be ihany ny elanelana nisy azy roa lahy ireto ary teo amin'ny larana faharoa vokatra farany no misy ilay Zambianina. 10 minitra sy 40 segonda no fahatarany ity mpanamory Zambianina ity nioatra tamin'ny Boum. Teo amin'ny larana fahatelo vonjimaika i Olivier mialohan'ny ny alany andarana ary dia i Rivo Siando nitondra Subaru N12B no niakatra ary naka ny toeran'ilay tompon-dakan'ny Madagasikara vonjimaika. 12 segonda no elanelana nisy an'ity mpanamory i Subaru N12 ity tamin'ny Essa. Ho an'ireo ekipage izay miady amin'ny championnat d'Afrika indray dia teo alohany batany Essa ny amboara amin'ny maha rallye international azy saingy mbola igaritraina izay avany Côte d'Ivoire ihany no mitarika ny lohan'ny ARC 7-20 nandamina tanteraka hitazonany titre teo amin'ny larana faraka 20 vokatra ofisialy nisy azy ary 3 ora sy 7 minitra sy 20 segonda no fotoana vitany.
i Mohamed Essa araka izany no vice champion d'Afrique. Nikatona tamin'ity andiany fa 5/telopolo rimma ity, araka izany ny tampilalaovana ho an'ny sokajy rally amin'ity tampilalaovana ity. Fa ny mahakasika namay ny rovany Manjakamiadana indray no loha hevitra hoentina aminao ao anatin'ny zanam-pandarana question d'actu amin'ny tianio ity vahiny Michel Aranardzano ao anatin'izany ary ny prince docteur Abaroetina Andrina izay filohan'ny ampanjaka eto Madagasikara aro avy hatrany. Falmerabanao any tokantrano mbola manjoy ny KOLO TV amin'izao takariva izao tonga soa ato anatin'ny zanam-pandarana question d'actu izay arahanao isaky ny alahady ato anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao ho amin'ity androany ity ny prince révérend docteur Abaroetina Andrina no vahintsika izy moa dia filohan'ny fiombonam-be ny zanak'Andrina sy ampanjaka eto Madagasikara. Falmerabanao dia tonga soa ato anatin'ny zanam-pandarana question d'actu. Miaraba ny vahoaka malagasy rehetra eto an-tanindrazana sy any ampitan-dranomasina manerana ny tany. Fantaniana voalohany avy hatrany Andriamatora Abaroetina Andrina isa vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity ny fahatsiarovana ny 70 taona namay ny lapan'ny Manjakamiadana sy ny rovana Antananarivo. Ao anamarina moa ny tantaran'io rovana Antananarivo io raha hoe fitinina ao anatin'ny Ny rovana Antananarivo dia efa nisy tamin'ny andron'ny mpanjaka Andry Anjaka taona 900 tany aloha zany dia avy eo nisy mpanjaka maromaro Andriamasina Vala, ny mpanjaka Andrenambotsy Marofy dia avy eo ny mpanjaka Andrenapolomerina, Radama voalohany, Radama faharoa, Ranavala voalohany ka hatramin'ny Ranavala fahatelo. Ireo zany no nanjaka teo amin'ny rovana Antananarivo misy ny lapa Manjakamiadana, lapa Maitila Fanjaka, ny Besakana, Manjaka Tsiroa, Manampisoa nisy lapa maromaro zany tao amin'ny rova io. Marihana fa Antananarivo zany dia vohitra masina, vohitra misy ny mpanjaka ary mitovy firafitra ary manana fifandraisany amin'ny lapan'ny Solomona mpanjaka ny lapan'ny Manjakamiadana teto Antananarivo. Ny vaovao nisongadina ozy izy ateo ilay hoe namay ny rovana Antananarivo ohatrany ao anamarina moa zany namay an'io rova io tamin'izany hoe tamin'ny 9 novambra 520 Eny nanao fahatsiarovana fa 7 taona ny namay ny rova moa isika zany tamin'ity herinandro ity. Araka ny fanadihadiana izay nataonay dia io zany tsy hoe mahay ho azy fotsiny zao fa tena nisy nandoro ary fazano atodonikotrika ary nisy ihany koa karana tafiditra tao anatin'io ary misy koa malagasy izay mpamadika tanindrazana. Zay zany ny zava-misy ary lasantsy kérosène no nandoronan'izy io araka ny expertise izay natao tany États-Unis ka araka ny hevitray dia tokony mbola sokafana indray ny dossier mikasika an'io ny fandoroana ny rova Manjakamiadana io fa tia mba te antany kely ny filoha Ratsiraka sy ny filoha Zafy taloha raha nanao campagne présidentielle dia nifampiresaka tao anaty propagande dia niteny filoha Ratsiraka hoe iza nandorany Manjakamiadana dia namaly professeur Zafy hoe iza nandoro nandafa varatra. Dia mba tiako hoe mba hazavain'izy mirahalahy kely hoe inona ny dikan'izay fanontaniana zay. Hevitra moa zay Andriamatora Abaroetina Andrina hatreto mantsy mbola misy ny vaovao ofisialy mikasika an'izay hoe iza marina no tena nandoro an'ny rova tena nisy nandoro tokoa ve sa resaka hafanana amin'izao hoe vanim-potoana iainantsika izao hoe mafana sy ohatr'izany tamin'izany fantaniana mipetraka zany hoe tena nisy nandoro tokoa ve ny rova sa zavatra fifandrifian-javatra fotsiny ihany fa amin'izao fotoana izao hoe 7 taona taty aoriana aiza ho aiza mety hoe fanarenana an'izay rova izay. Raha malala fa tao anatin'izay 50 taona zay indrindra amin'izao vanim-potoana républicaine misy atsika dia be dia be ny zavatra potika zany lapan'ny tanàna dia avy eo ny andafy avaratra may dia avy eo indray ny rovana Antananarivo may dia avy eo indray ny radio nationale may dia zao atsika eo amin'ilay fanarenana zany raha fahitana izy tokony efa ela no vita zany ny fanarenana ny rovana Antananarivo kanefa dia azo atao hoe mikatso izy amin'izao fotoana tsy resaka arabola ny fahitana azy fa tena resaka fahavononana politika zany hoe move ireo mpitondra amin'ny fandimby tena vonona tokoa hanarina ny rovana Antananarivo. Raha ny arena misy eto amintsika mantsy dia jirena
ohatra hoe resaka le bois de rose reny a 570 tapitrisa dollar 750 millions de dollars zany a ny vola niodina tamin'ny resaka andramena iny raha apahany kely fotsiny a tamin'izay vola zay a dia efa ampy tamin'ny fananarenana ny rovana Antananarivo ray manontolo ohatra zany koa ny arenakibon'ny tany eto Madagasikara be dia be ny arenakibon'ny tany fa raha apahany kely fotsiny tamin'ny tombontsoa azo avy amin'ny arenakibon'ny tany eto Madagasikara dia efa ampy nanarenana ny rovana Antananarivo hatramin'izay. Aiza ho aiza le fanarenana zany amin'izao fotoana izao? Eto dia isokako manokana ny ireo manampahaizana malagasy anisan'izany andriamatoa Michel Rabary Arivelo zay architecte tamin'ny fanaovana ny planina ny rovana Antananarivo misy ny lapan'ny Manjakamiadana io zany a dia mbola vao ny fotodrafitrasa lehibe no vita fa miditra amin'le famonosana an'le rovana Antananarivo lapa Manjakamiadana sika sy ny ao anatiny resaka hazo rehetra ka eo amin'ny dingana fahatelo sy fahaefatra zany ka fahafantaranay azy ny zavatra mbola tokony atao amin'ny rova io ankoatran'izay dia mbola misy ihany koa hoe ny lapa Besaka na lapa Tranovola lapa Manambisoa zay mbola tokony ho harena ihany koa. Manahoana kosa indray mikasika an'ireo entana atao anatin'ny rovana Antananarivo? Hitantsika moa zany fa raha malala zany fa misy ny may dia misy no nafindra atao amin'ny lapana Andavavaratra dia raha mbola misy moa olona manana tahiry mikasika an'ireny dia raisina tanan'androa mba ampidirina ao anatin'ny tahirim-panjakana le izy. Ina kosa raha mety hoe afatrao amin'ny mpiray tanindrazana amintsika mikasika an'izay hoe rovana Antananarivo izay? Madagasikara dia tany masina ary sika malagasy dia natsoan'Andriamanitra ho fanjakam-pisorona sy firenena masina ka mikasika ny rovana Antananarivo aloha dia izao hoe amin'ny tany masina Madagasikara ary amin'ny olona natsoana fanjakam-pisorona firenena masina antsika dia ho tahina zay manisy soa Madagasikara fa voahozina kosa zay manao ratsy a Madagasikara. Io zany zay olona rehetrarehetra manao soa an'ity Madagasikara ity dia mahazo fitahina avy any amin'Andriamanitra fa zay manao ratsy rehetrarehetra dia voahozina. Hatramin'izany koa zany ao anatin'izany ireo olona rehetra sy tafiditra tamin'ny fandoroana ny rovany Antananarivo. Manaraka izany dia Madagasikara dia tsy lany olomanga amin'ny lafiny rehetra zany. Ny zava-misy dia henantsika hoe ny 2.9 malagasy no mahantra amin'izao fotoana izao. Nandritra izay 50 taona nisy ny fanjakana republikanina fitondrana republikanina laika zay. Tsy azo ekena intsony zany 2.9 malagasy mahantra kanefa Madagasikara dia firenena manan-karena. Ka iza zany vahaolana. Zay zany ny vahaolana dia manao an'izao hafatra zao zay hoe ny vahaolana mety indrindra a Madagasikara ary vahaolana tokana dia rafi-piarahamonina vaovao, lalam-panorenana vaovao ary lalam-panorenana mankatoa an'Andriamanitra andrenana ary manaja ny soatoavina sy ny fahendrena malagasy ary koa manaja mankatoa an'i Jesosy Kristy mpanjaka sy tompon'ny tompo sady lohan'ny fiangonana ary lohan'ny firenena dia manao antsoavana vahoaka malagasy rehetrarehetra zay mba samy hijoro fa ny fiarahana amin'Andriamanitra rery ihany no isin'ny fitahina eto amin'ity Madagasikara ity. Amin'izay Madagasikara ho lohany fa tsy ho rambony, ho ambony fa tsy ho ambany. Ara-pindrana fa tsy hindrana araka ny bokin'ny Deutéronomie zay nolazainay zay ary zay zany no atsipinay amin'ny rehetrarehetra zany hoe ny fiverenana amin'Andriamanitra, fiarahana amin'Andriamanitra fa tsy lany olomanga Madagasikara. Oka mba hijanona amin'izay ny kolokolo rehetrarehetra, oka mba ny olomanga no mitantana amin'ny ambaratonga rehetra amin'ny fitantanana amin'ny firenena, oka mba olona mandeha amin'ny fahamarinana satria amin'ny fahamarinana no anandratana ny firenena ary amin'ny fahamarinana no amonjena ny firenena ary oka olona mahavita ary olona manatra kely fa ary mahavita koa no hitantana fa oka izay ny gaboraraka, oka izay ny kolikoly, oka izay ny fahalovana rehetra zay mamboatra n'ity firenena ity. Dia mino zay fa tafita ny hafatra ho an'ny rehetra ary farany tokony fotoana angamba zao hatsangana amin'izay ny antenimerany ny mpanjaka sy zanakany eto Madagasikara mba ho androm-panjakana anankiray alohan'ny hidirana amin'izany fanjakam-pisorona firenena masina fanjakana Madagasikara izany. Eny ary isana ianao naneo ny hevitra ao tato anatin'ny zanam-pandarana question d'actu dia iny ihany koa no entina mamarana n'ity zanam-pandarana ity saolany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
Efa voangona avokoa ny vokatra tany amin'ireo mpifidianana 5 manerana nosy tamin'ny fifidianana ny birao ny olafitra ny mpanao gazety mbola mitarika amin'ny sambato 7 moa Gérard Rakotonirina amin'izao fotoana izao. Fa nahazo ny loka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny tetika sambato vy ary farany ny hoe asehony tenanao fianarana tsara io no tondro zotra vaovao entiny sampana mpanazava stily hiatrika ny taom-piasana vaovao 7 dia izany koa no entina manakatona ny fampalama vaovao tamin'ny tian'io ity sorana hatrany ianao nanaraka izany hatramin'ny faramamy fotoananao indray raha mpitsy tahaka izao veloma tompoko.